aminareo aneny Tompo. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady voantso no masina, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana. Niriavako alahady farany amin'ity volana janoary ity, alahady fahatelo manaraka ny Epifania izay hitondrantsika mbavaka ireo marary hoditra. Alahady amaranantsika ny lohahevitra manao hoe lehibe ny voninahitr'Andriamanitra. Ny mpanazava no hitarika antsika ny amin'izao fanompoam-pivavahana izao. Mialohan'izany andeha ataontsika ny hira sambatra. Ny fireneny izay mananao ny Tompo Andriamanitra. Malalao amin'ny Tompo ho aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra araintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika ho fiderantsika an'Andriamanitra dia andeha ho vakiantsika salamo. Salamo faha-raika amin'ny roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Salamo faha-raika amin'ny roapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. Rehefa hitantsika izany dia andeha hiarantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Jehovah nirinao ny falim-panjaka ary endreny habe ny araviravony amin'ny famonjenao. Ny niriny fony dia nomenao azy ary nangatamin'olo sy mba nilavinao. Fa notsenainao fitahiana soa izy teo andohany nasianao saro-boninahitra tena volamena. Aina no nangatany taminao dia nomenao azy izany dia andro lava mandrakizay doria. Lehibe ny voninahiny ny amin'ny famonjenao, laza sy voninahitra nataonao taminy, fa nataonao fitahiana mandrakizay izy, ampifalianao indrindra amin'ny tavanao izy, fa mpanjaka matoky an'i Jehovah, ary noho ny famonjam-pony avo indrindra dia tsy hangozozo izy. Amen. Ataontsika ny hira voalahatra. Ananahario endreny vony nahita itaneseny lanetra mamelatra milasana iasana rehetra ifamonjena lehibe itaretanana Nani
Miara-kivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, rainay avy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Misaotra sy mideranao izahay noho ireo sosesehina izay rotsako aminay tsiraray avy. Misaotra anao izahay fa mbola nitaominao tonga eto amin'ny tranonao masina indray, fa tsy navelanao hijanona ny tokantranonay tsiraray avy. Tompo, indreto ny olonao izay asan-tananao, tonga nahatra fisaorana sy fankalazana ary fanomezam-boninahitra ny anaranao. Aoka mba hoanitra ankasitrahana izao fivoriana izao, ka andraisanay indray ny fitahiana avy aminao. Ny fanahinao masina ne hitoetra mandrakariva aty anatinay, ary atreo feno izao fotoan'izao Tompo, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Izany vavaka izany dia farananay amin'ny vavaka tsara izay nampianarinao amin'ny mpianatra ao fahiny manao hoe: rainay io izany an-danitra, homosinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, ataony sitraponao, dia sy ataritaky ny any an-danitra. Meo any an'io ny anasahazoanay, ary mamela ny olon-kay, tahaka ny amelanay sy mioka taminay. Ary aza mitondra ny fakapanao, fa manafany amin'ny ratsy, anao fanjakana sy ny hery, ary voninahitra mandrakizay. Afaka mipetraka amin'ny fiangonana. Zao dia tonga amin'ny fotoana ny ankizy sy ny tanora isika ka mangataka ny ankizy sy ny tanora rehetra manatrika izao fotoana izao mba hitsangana. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Jesosy io, misaotra anao izahay fa mbola nomenao izao fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora izao indray, ahafahanay mihaino ny teninao. Arenga ny fanahinao masina no hirotsaka ato anatinay mba hanampy anay hifantoka tsara. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Zao dia sokafantsika amin'ny baibolintsika ao amin'ny Jaona toko 20 ny andininy 7:20. Jaona toko 20 ny andininy 7:20. Rehefa eto izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: satria nahita ianao
dia nino sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Amen. Dia afaka mipetraka. Dia io teny io indray no angalantsika anatra androany dia amin'ny alalan'ny tantara kely. Izy ity dia tantarany Fetrakely. Indray maraina Fetrakely dia hianatra dia tany am-pianarana zareo nanao ny taranja géographie. Dia lesona vaovao natao amin'ny mpampianatra tamin'izay ny zavatra rehetra momba ny tany, izany hoe ny lokony, ny habeny sy ny endriky ny tany. Dia noho ny vita ny fanazavan'ilay mpampianatra dia nitsapa ireto ankizy ilay mpampianatra hoe mba nihaino tsara very zareo. Dia nanontany ilay mpampianatra hoe ohatry ny ahoana mora ankizy ny endriky ny tany. Dia niara-niretona ny ankizy hoe boribory ramose. Dia nitoy izany ilay mpampianatra ihany no fanontaniany hoe porifoy amiko ary fa tena boribory ny tany. Dia gagagaga daholo izany ny ankizy hoe ahoana no anaporifonay an'izany hoe boribory ny tany. Dia niandriandry teo ny ankizy dia noho ny amerina anazava ilay mpampianatra hoe ohatry maninona ny boribory ny tany dia nanangatana ny Fetrakely. Dia gaga ilay ramose hoe manana valin'ilay fanontaniana nga izy dia namaly Fetrakely hoe eny ramose. Dia hoy ilay ramose hoe porifoy amiko ary fa boribory ny tany. Dia hoy Fetrakely hoe boribory ny tany satria izay ny teny ramose. Dia ajantsika eo ilay tantara. Dia i Fetrakely tsy mbola nahita ilay tany hoe boribory tokoa ve, fa satria ny teny fotsiny ilay mpampianatra hoe boribory ilay tany dia nino i Fetrakely hoe tena boribory tokoa ny tany. Dia isika koa dia tokony ohatran'izany satria Jesosy ilay tena mpampianatra antsika. Dia isika koa zany tokony ino sy akatoa ary anaraka ny teniny. Dia andeha averintsika ho vakiana farany ilay teny tao amin'ny Jaona 2:9-20 teo. Ny anaran'i Jesosy manao hoe ho Jesosy taminy satria nahita ianao dia nino sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Amen. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Jesosy misaotra anao izahay fa mbola nomenao iny fotoana iny nahafahanay nihaino ny teninao. Arengany Jesosy izahay mba tena atoky sy hanaraka tsara ny teninao. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen.
vaksy Antesy Masina sika izany dia hita amin'ny tantara faharoa. Tantara faharoa toko fahaenina amby roapolo andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Tantara faharoa toko fahaenina amby roapolo andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Rehefa hita izany dia ho vakiana amin'ny anaran'ny tompo. Ary aussi namboatra pingy sy lefiny sy fiarovan-doha sy akanjo fiarovan-tratra sy tsipika ary vatona tsamitady ho an'ireo miaramila rehetra ireo. Ary nanao fiadiana lehibe tany Jerosalema izy. Natao zavatra apetraka eo natao araky ny marika vita amin'ny mahay zavatra apetraka eo amin'ny tilikambo sy eo amin'ny tapony sy eo an-tapony manda mba handefasana zana-tsipika sy vato lehibe. Ary ny lavitra ny lazany ozy fa mahagaga ny nanampiana azy ka tonga nahery tokoa izy. Ary noho nahery izy dia niavinavina ny fony ka nanao izay ratsy izy fa nivadika tamin'i Jehovah Andriamanina ka niditra tao amin'ny tempolon'i Jehovah andory didin-kazo manitra teo amin'ny alitara fandorana didin-kazo manitra. Fa niditra nanaraka azy kosa Azaria mpisorony mba ny 20 lahy amin'ny mpisorony Jehovah lehibe samy mahery avokoa. Ary nanohitra ny Ozy mpanjaka ireo ka nanao taminy hoe tsy raharahanao ry Ozy ny andory didin-kazo manitra ho an'i Jehovah fa ny mpisorona ihany dia ny taranaka Arona izay nohamasinina andory didin-kazo manitra. Miala amin'ny fitoerana masina fa nanao izay mahadiso ianao ary tsy voninahitra ho anao anatrehan'i Jehovah Andriamanitra izany. Dia nisafoaka Ozy ary nisy lovia tany an-tanany andoroany didin-kazo manitra. Koa raha mbola nisafoaka tamin'ny mpisorona izy dia nisy abokana mipoitra tamin'ny andriny teo anatrehan'ny mpisorona tao an-tranon'i Jehovah tany ilan'ny alitara fandorana didin-kazo manitra. Ary Azaria mpisorombe sy ny mpisorona rehetra dia nanatrika nijery azy ka indro boka ny andriny dia noroahina hiala teo izy. Nefa ny tenany dia mba nivoaka faingana ihany koa satria Jehovah efa namely azy. Ary Ozy mpanjaka dia boka ambara-pahafatany ka nitoetra tao an-trano nitokana satria tsy nahazo niditra tao an-trano Jehovah intsony izy ka dia Jotama azy zanany no nanapaka tao an-dabo sady ny tsara ny vahoaka. Toizantsika mivaky teny eo amin'ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly toko 12 andininy 7 tapany B hatramin'ny 13 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Herôda nidina niala tany an-Jodea ny kasariny dia nitoetra tany. Ary Herôda dia Charlotte tamin'ny Tiriana sy ny Sidoniana fa niraisana kosa ireo ka nakany aminy. Ary rehefa nahazo any Blasto mpitandrina ny trano fiandrian'ny mpanjaka ho sakaizany dia nangataka fihavanana satria ny tany nivelomany tamin'ny Herôda. Ary tamin'ny andron'ny voatendry dia nakanjo mpanjaka Herôda ka nipetraka teo ambony sezan'ny fiandrianana dia nikabary tamin'ny vahoaka. Ary ny vahoaka niantso hoe feon'Andriamanitra izany fa tsy an'olona. Ary niaraka tamin'izany dia nisy anjelon'ny tompo namely azy satria tsy nanome voninahitry n'Andriamanitra izy ka nohan'ny kakany izy ka maty. Hofaranantsika famakiana ny teny soratra masina izany dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko 4 ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Lioka toko 4 ny andininy 17 ka hatramin'ny 17. Rehefa hita izany dia araka vakiantsika eo am-pitsanganana. Ary kosa Jesosy taminy nataonareo amiko tokoa izao ohabolana izao hoe mpanao fanafody sy trano ny tenanao izay renay fa nataonao tao Kapernaumy dia mba ataovy eto amin'ny taninao koa. Ary koa izy lazaiko aminareo marina tokoa tsy misy mpaminany izay akasitrahanao amin'ny tany fa lazaiko aminareo marina tokoa maro ny tondra tena
teo amin'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia raha ny taona ny andro telo taona sy enim-bolana ka nisy mosary mafy tamin'ny tany rehetra nefa tsy mba nirahana ho any amin'ny anankiray tamin'ireo Elia fa ho any amin'ny Sarefata any amin'ny tany Sidona ihany dia ho any amin'izany vehivavy mpitondra tena ary maro no boka tao amin'ny Israely tamin'ny andro Elisa mpaminany nefa tsy mba nisy nodiovina na dia iray akory azy fa namana Siriana ihany. Dia tezitra tokoa izay rehetra teo amin'ny sinagoga rehefa nandre izany ka nitsangana izy dia nandroaka azy hiala ao amin'ny tanàna ary nitondra azy ho any amin'ny tompony tapoka voana ny orenan'ny tanàna mba azerahany antsana nefa izy namaky teo afovoany ka dia lasa nandeha. Ray Masinao manamasinany amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Vavaka sika tompoko ry tompo Andriamanitra io mbola misaotra anao izahay fa mbola afaka namaky ny teninao indray. Ankehitriny tompo raha ho toriana aminay izany teninao izany dia ny fanahy masinao no irosaka ao anatinay tsirairay avy na ny mpanomponao hitondra ny teny aminay na izahay izay andre izany teny izany. Atreo feny tompo izao fotoam-pivavahana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ipetraka ianareo ho amintsika rehetra ny fahasoavana mba ny fiadanana Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Tantara faharoa toko fahenina amby 20. Ny tantaran'ny mpanjakan'ny Israely dia misy vanim-potoana anankiroa lehibe. Ny vanim-potoana voalohany zany vanim-potoana ny fanjakana tokana Royaume-Uni zany na ny État unitaire zany. Ireo zany nanomboka tamin'ny andron'ny Saoly dia miasan'ny Davida dia Solomon. Tamin'ireo mpanjaka anankitelo ireo dia tokana amin'ny fanjakan'ny Israely. Rehefa taorian'i Solomon nanomboka tamin'ny Jeroboam zany Rehoboam dia nivaky roa rehefa fanjakana anankiray io lasa roa. Misy ny fanjakana avaratra izay atao hoe fanjakan'ny Israely. Tany Samaria no renivohiny. Nanana mpanjaka izy ireo fandimbidimbiny ny mpanjaka tao tamin'ny foko 10 miady an-trano matetika. Fa ny fanjakana atsimo atao hoe fanjaka amin'ny Joda, Jerusalema ny renivohiny taranaky Davida hatraminy nanjaka tao. Tsy dia nisy ady seza tao satria taranaky Davida zany ny tao. Ny fanjakana atsimo zany taranaky Davida sy Benjamin. Jerusalema ny renivohiny. Ny fanjakana avaratra atao hoe fanjakan'ny Israely
Samariny reny vonya dia mifandimby mitondra ao reo firenena 10 reo ary misy ady matetika. Ka ity tantara amin'ny Ozia ity dia tana amin'ny fanjakana Atsimo, zany hoe fanjaka amin'ny Joda zany no resahana eto zany. Fanehoana ny voninahitr'Andriamanitra tamin'ny Ozia sy tamin'ny vahoaka Israely no amin'ntianantsika amin'ny tantara eto. Lehibe ny voninahitr'Andriamanitra faranantsika zany no hevitra zany. Nasian'Andriamanitra tamin'inona moa izy eto? Andriamanitra manandratra zay tiany asandratra, zay ny voalohany. Andriamanitra mampietry zay tiany ahetry, zay ny faharoa. Andriamanitra manandratra ny tiany asandratra, Andriamanitra mampietry ny tiany ahetry. Dia antsika amin'ny tantaran'ny Ozia zay amaritana ny hoe Andriamanitra dia manandratra zay tiany asandratra. Raha jerentsika amin'ny andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra, eo ny fanandratan'Andriamanitra ny Ozia. Mbavaka itsika andininy voalohany hatramin'ny fahaefatra. Ary ny vahoaka rehetra tamin'ny Joda naka ny Ozia zay 40 taona ka nampanjaka azy andibany Amazia. Izy nanamboatra ny Elota ka nampody azy ho an'ny Joda indray. Rehefa lasa nodomandry anamrazany mpanjaka. 40 taona Ozia fony izy vao nanjaka. Ary 20 taona nanjaka amin'ny tany Jerusalema. Ary ny anarandreny ny Jekolia avy any Jerusalema. Ary nanao zay mahitsy teo mason'i Jehovah izy tahaka zay rehetra nataony Amazia. Olona 40 taona zany izy nasandratra ho mpanjaka. Zay aloha zava-dehibe zany. Everina fa mety tsy mahay mitondra. Kanefa no nanandratan'Andriamanitra azy dia tanteraka zany. Ary nanjaka 20 taona izy, ela zany nanjaka izy. Satria nanao zay mahitsy teo mason'Andriamanitra izy. Zay zany hoe nisandratra Ozia mpanjaka. Zay ny fisandratana. Dia izy koa zany nandresy anady amin'ny andininy fahaenina zany hatramin'ny fahafolo. Niady izy dia naharesy hatramin'ny ady tamin'ny Filistina. Rehefa aveo koa Ozia zany manomboka amin'ny andininy faha 1 hatramin'ny 10 nanamboatra ny lafin'ny fiarovana. Aza dinoina fa ny zanak'Israely dia vahoaka faran'izay tsy mahay miady. Tamin'ny andron'ny Abrahama andevony taona ngonongonony dia nanafaka ny Sodoma izy nanavotra ny Lota. I Mosesy dia namorimporona tafika teny an-dalana mba hiaro an'zareo teny an-dalana, hijosoarery mba olona manay ny ady. I Davida dia mpiady, marina zany, na ny miaramila izy na ny mpiady maro samihafa izy. Fa izare zany dia tsy dia mahay miady. Kanefa Ozia zany nanangana ny toko-tafika maro izy. Satria noman'Andriamanitra izy, satria nasanatr'Andriamanitra izy. Ary tamin'ny andron'ny Ozia zany dia nisy orinasa mpanefy fiadiana. Izay no hitantsika amin'ny andininy faha 110. Ny andininy faha 110 io ny fanefena fiadiana amin'ilay atao hoe offensive na ny ety manafika. Nanamboatra inavo izy amin'ny andininy faha 110 ampinga, lefona, fiarovan-doha, akanjo fiarovan-tratra, tsipika, vaton'antsamotady ho an'ny miaramila rehetra entina manafika. Zany ilay fisandratana zany. Fa ny faharoa koa dia nanao izy natao hoe fiarovana na amin'ny fiadiana fiarovana na ny arme défensive amin'ny andininy faha 10. Nanao fiadiana lehibe tamin'ny Jerusalema izy araka ny mariky ny vita mahay zavatra. Olona mahay zavatra manam-pahaizana mihitsy raha ty amintsika zany enjenera zany momba ny fiarovana. Nanamboatra zareo fandefasana tsipika, fandefasana vato, katapila moa lazanareo azy amin'ny nahita amin'ny film reny. Ny olona manana ny reny tamin'ny andro zareo dia tsy resinao mihitsy ary tsy tafiditra ao amin'ny tanànany ianao satria misy fanipazana vato mirehitra, fanipazana zava-maranitra vari ambonin'ny manda ozy izy ambonin'ny tilikambo. Ary zay ny fisandratany Ozia. Zay no natonga azy amin'ny andininy faha 10 tapany farany mbavaka itsika, tapany farany amin'ny andininy faha 10. Ary ny lavitra ny lazany Ozia fa mahagaga ny nanampiana azy ka tonga mahery tokoa izy. Nasanatr'Andriamanitra izy vao 40 taona montsy. Nahavita ny ketrika n'ireo zavatra rehetra eo ka natahotra azy daholo ny firenena rehetra. Izay le hoe
Andriamanitra manandratra ny tiana sandatra. Zay koa no tian'Andriamanitra ao aminao ankehitriny te hanandratra anao izy. Rehefa manandratra izy tsy avy aminao na miherinao olona mbo 40 taona ozy fa nomen'Andriamanitra hevitra tsy takatry ny saina ampandroso ny fanjakana. Na zany ary Andriamanitra manandratra zay tiana sandatra io tsy terenao fa ianao mangata aminy. Jerenge ny ohatra nomeny Jesosy amin'ny Luka 4:4. Luka 4:4 Jesosy teren'ny olona tao an-tanàna nanao fahagagana satria Jesosy avy any Nazareta mba nanao vakansy ataony tompo dia ny olona rehetra miteny hoe manao fahagagana. Ianao nanao tany Capernaum, ianao efa nanao taty siaroa. Dia hoy Jesosy hoe io indray nareo fa ny dokotera ihany nasianareo manasitrana amin'ny tenany, mpanao fanafody sy trano ny tenanao. Tsy terenareo anao fahagagana aho Jesosy zay no dika. Dia nanome ohatra roa izy amin'ny 20. Maro ny mpitondra tena ny olona maty vady teo amin'ny fanjakan'ny Israely tamin'ny andron'ny Elia na Eli. Tsy misy nahazo fisandratana, tsy misy nahazo fanampiana, fa olona lavitra fahavalon'ny Israely tany no nasain'ny Eli, nasain'Andriamanitra nampiany Eli. Nefa ny mosary 3 taona nijaly ny olona, nijaly ny mpitondra tena Israely, fa Andriamanitra nanirika ny Elia lavitra be aminy tamin'ilay vavavavy mpitondra tena ny fantatsika hoe nomeny sakafo nandritra amin'ny 3 taona. Andriamanitra zany tsy terenao amin'ny olona tiana sandatra. Nanome ohatra faharoa koa Jesosy. Maro ny boka tamin'ny faritamin'ny Israely, nefa namana Siriana zay fahavalon'ny Israely avy any lavitra be any nandeha tany amin'ny Elisa dia nisitraminy dia afaka tamin'ny fahabokana. Fa ny boka rehetra tao amin'ny Israely mijanona boka avokoa. Zany hoe Andriamanitra zany tsy terena. Andriamanitra manandratra ny tiana sandatra. Fa ny anjarantsika dia mianta aminy, mangataka aminy, mba haneho ny voninahiny dia asandrany koa ianao. Ary izay no nanandratin'Andriamanitra ny Ozia eto hoe Andriamanitra manandratra zay tiana sandatra. Ary izay na tonga ny ampira rehetra ny fandimby dia Andriamanitra nametraka azy. Ny fanjakana lehibe na ampira Egyptiamina, Andriamanitra nanandratra ny Farao. Ny Assyriamina ny dimbiasan'ny Babylonianina, ny Babylonianina ny dimbiasan'ny Mediana sy Persianina, ampira ngezabe zany. Ny Mediana sy Persianina ny dimbiasan'ny Grika, nanomboka tamin'ny Alexandre le Grand. Dia ny ampira Grika indray ny dimbiasan'ny Romanina nanomboka tamin'ny Jules César na Julio Caesar. Andriamanitra manandratra zay tiana sandatra. Zay zany ny zavatra voalohany aseho amin'ny tantarany Ozia. Andriamanitra lehibe ny voninahiny ka mizara izany izy amin'ny olona tiana sandatra. Fa amin'ny zavatra faharoa koa dia izao, ina moa le faharoa izy teo? Andriamanitra mampietry zay tiana etry. Tanteraka koa io tamin'ny Ozia ihany. Nde verenantsika ny tantarany Ozia, tantara faharoa 220 amin'ny 4:40. Amin'ny 4:40 vakitsika aminaran'ny Tompo. Ary noho nahery izy dia niavonavona ny fo, ka nanao ratsy izy, fa nivadika tamin'ny Jehovah Andriamanina, ka miniditra tao amin'ny tempolon'i Jehovah, amindory didikazomanitra teo amin'ny alitara fandoroana didikazomanitra. Rehefa niakatra, rehefa nalaza, rehefa nahery dia naninona ozy izy? Niavonavona. Tadidio fa niavonavona ny fahotana voalohany tonga tao amin'ny devoly. Rehefa lehibe amin'ny devoly, nahery tsara tarehy dia niavonavona ny folo. Io zany mialoha ny fahotana rehetra dia ny fiavonavona. Ary io anisan'ny ratsy izy satria ny fiavonavona dia midika fa ianao dia hianjera tsy ho atsy. Ohabolana 9:20, 20:20. Sokafanao misalamo dia mikisaka ankavanana anao dia mahazo bokony ohabolana. Ohabolana toko fa 9:20, andininy fa 20:20. Ohabolana toko fa 9:20, ny andininy fa 20:20 vakitsika. Ahoana ozy izy? Ny fiavonavonana mialohan'ny fahasimpana, ary ny fanahy mirere mialohan'ny faly.
io zany marina foana raha vao miavonavona amin'ny olona dia akaiky anjery izy zay na amin'ny fiainana tsotra andavanandro dia raisitsika fiainany tanora vahampanazava zao mitarika fotoana rehefa mandeha ilay sipa kely dia mahafinaritra ry mateo ty rehefa miakatrakatra zany ny vatany sinisia manomboka miavinavina rehefa miavinavina anomboka ianjera dia tsara tarefa miavinavina kanja lasa pasipasiny jalany farany basiny ariary fito ny fiavonavonana mialohany fahalavona mandrakariva mahaiza mipetraka io no mandeha aloha ary zay navony Ozia teto miavonavona nanao ratsy ary indrindrandrindra nivadika tamin'Andriamanitra tsy afapo tamin'ilay fahefanana nanana teny alaina koa ny fahefana mpisorona be zay tsy anjara misalovana ny anjarany sasany tahaka ny bingo manao inona moa inona koa moa zany bingo ny sasany bankal nga manaizanareo azy amin'ny teny malagasy dia izay zany no taony dia izy indray no nandeha ataoko koa ny asa fisoronana ny sakanazy ny mpisorona be olona 80 ny sakanazy fa tsy nety izy reo zia tsy anjaranao io tsy anjara raharahanao io aza misalovana amin'io ianao tsy mahazo voninahitra amin'io ianao no olona anao masinina ny mpisorona ihany mahazo manao nino taranaka arona fa ny aino izy sa tsy ny aino tsy ny aino izy satria efa natokana ho lavo izy satria ny avonavo natokana ho lavo izy ina ny zavatra nitranga izy amin'ny dininy 720 vakitsika izy indray mitezitra ahoana ozy izy dia ny safoko ozy ary nisy lovy tena amin'ny tany andorony didikazomany ko raha mbola ny safoka tamin'ny sorona izy dia nisy abokana ny poitra tamin'ny andro ny abokana dia vokatra ny fahotana teo amin'ny tontolo tranainy zavatra efatra zany no tsy tiany olona amin'ny fiarahamonina ny boka ny jamba ny mpivarotena ny mpamorietra ary ny samaritamina ireo dimy reo afaady ny jiosy reo zany ny mpanotandrindra ary zay ny nanahira mpanjaka izy boka noroahany satria ny boka tsy mahazo mipetraka tsy mahazo miditra mpiangonana amin'ny tempoly ny boka zay ny valiny Andriamanitra mampietry zay tiany ahitra dia tsy maintsy noroahany izy koa satria mpanjaka izy nanahirana androaka azy vela amin'ny tanàna dia natao inona izy amin'ny dininy 120 ahoana ozy izy mandra-pahafatony koa le boka dia natao ahoana nanaovana trano mitokana satria mbo mpanjaka ihany asa nafiry taona tamin'le 20 izy boka foana tao rehefa tsy mahazaka fisandratana ianao dia ahitrin'Andriamanitra ianao araria amin'ny farana ary io tandremo tsara tsy fanao ny miady amin'ny olom-bositra Jehova fa mahaboka ny miady amin'ny olom-bositra Numeri 220 any aorian'ny Exodosy any tantaran'ny Miriam. I Miriam dia nabavon'ny Mosesy zokiny. I Miriam navita be tamin'ny Mosesy satria rehefa narina i Mosesy tanatin'ny lakan-jahatra kely, Miriam tsy nasamy ala teo fa nijery le nalehan'le lakana kely nisan'ny Mosesy. Rehefa nalain'ny mpanjaka zanaky ny mpanjaka le zahatra kely nisan'ny Mosesy dia nanaraka koa izy. Tianao ve raha akako pitaiza ozy izy amponono an'io maka izy nalain'ny Miriam renin'ny Mosesy ihany. Navita be izy. Fa ny olana Miriam zany mbola zanahany foana i Mosesy, mbola everiny zandriny foana efa lehilahy lehibe mitondra firenena, mbola izy ihany no te higidy amin'ny Mosesy, izy ihany no manitsy an'ny Mosesy, izy ihany no mandrahona an'ny Mosesy. Zay no natezitra n'Andriamanitra teto. Izy no miady amin'ny Mosesy. Numeri 220. Tezitra Andriamanitra nananatra hoe nareo nge tsy mitovy amin'ny Mosesy.
amin'ndininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo jerentsika nomerito ko 12 andininy fahafito ka hatramin'ny fahafolo vakitsika ahoana izy tsy toy zany misesy mpanompoko zay matoky tamin'ny tranoko rehetra mifanatriky ny tenenako taminy dia amin'ny fahitana fa tsy mba miteny sarim-patara ary mijery ny endriky Jehovah izy ko nahoana ianareo tsy matahatra ny mihetsina misesy mpanompoko mosesy sy nangalitra taminareo izy matoky io ary tena mitandrina nampandrosanareo io fa nareo tsy matahatra ny mihetsiny azy inona ny tranga aveo amin'ny 17 sy ny 10 dia nyrehetra ny fahatezerany Jehovah tamin'izy mianadahy ka niala izy ary nirahona niala tamin'ny tranon'ilay ary indro boka Miriam ka fotsy tahaka noram-panary ary arona nijerany Miriam ka indro fabo rehefa tezitra Andriamanitra dia niala ary raha voatezitra amin'ny zavatra miaritra amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia ny fiangonana mihitsy ny ilozana niala ny rahona niala ny voninahitr'Andriamanitra indro boka Miriam maboka ny miady amin'ny olom-bohositra ary izay ny navoany Ozia teto zany ka mandra-pahafatiny zany izy boka ohatra fahatelo amin'ny asony apôstôly izay nivakiny ankizy teo Herôda mpanjaka nirehire loatra nanenjika ny apôstôly ry Petery izy ny gadrainy navoaka ny anjely ry Petery rehefa tsy nahita valy izy fa tsy hitana le ny Petery ny vonony ny mpiambina rehetra ny garda rehetra ny vonony hitantsika amin'ny 19 vonony daholo varoa zay sady nanenjika ny apôstôly ianao namono olona tsy manantsiny ianao eto koa zany izy hanao fitsarana hitsara amin'ny Tiro sy Sidôna izay fanjakana mifanolo-bodirindrina aminy satria izy nanarena be io fanjakana io milafiny diplomasia zany miankina aminy Tiro sy Sidôna io dia nampifilafilaina dia nandeha ny fona taminy rehefa amin'ny andro ny fifanarana manaraka na ny akôro izy nareo diplomatika dia nanao kanjo fiandranana izy mbo izesta irere anindritsindry ny kabary izy tamin'ny sedra fiandrianana raha jerentsika 19 rehefa ny kabary izy dia nanahoana ny vahoaka 19 vakitsika ary ny vahoaka ny antso hoe feon'Andriamanitra zany fa tsy feo tandremo io dokadokafa amin'ny olona io fa tsy tian'Andriamanitra ndraindray zavatra tsy mifanaraka aminao kory na amin'ny toetranao na amin'ny faritrim-piainanao ny fanandratany olona anazy mba maka an'ireny tsy feon'olona tsony izy fa feon'iza feon'Andriamanitra zany hoe mitovy amin'isa zany ianao mitovy amin'Andriamanitra aza mba maka voninahitra tsy atonina anao fa etrin'Andriamanitra eo ianao mbola mivoamaika ny rerena atao hoe feon'Andriamanitra na etrin'Andriamanitra inona navoazo izy na amin'ny raha n'Andriamanitra anjely dia maty tamin'ny fomba matsiravina inona nafaty azy no amin'inona no amin'ny kankana tsika rehetra io manko misy kankana daholo parazita ny taniny dokotera fa ny abetsaha aminy tsy mitovy ka ianao raha tsy mitandrina sady efa hoan'ny kankana amin'izao no hoan'ny kankana koa rehefa maty mbola hoan'ny kankana koa amin'ny afobe satria rehefa maty ianao tsy maintsy hoan'ny kankana na tarenao na inona kankana ny mihinana an'io rehefa maty ianao dia any amin'ny afobe ilay zany baiboly fa ny zava-manana tokana velona aminy dia ny kankana misy karazana kankana koa any tsy mety maty ka azo mbatratra an'izany ihany ka Herôda zany Herôda manko olona tendaka aminy araka ny fikarohana natao dia nivoaka daholo ny kankana na tamin'ny masony na tamin'ny vava na tamin'ny orona na tamin'ny sofina zay ny nafaty azy tamin'ny fomba matsiravina tandremo misy fanadiadiana zany momba ny mpanakanto rehetra zay naniratsira any Jesosy nareo mpijery taova seraseri anaky 5 izy 7 izy ny tany sainy ihany fa tsisy normal nafatesan'ireo olona reo fa fenipenina fotsiny zao nylen'olona zany mba jereo kely ny fomba nafatesana zany fa za malaza ny Kristy izy fa ataony maty ny vonony garde corne
taony matiny lo nandoa dia matiny toka nandoa jerefa amja taony matiny drogue eo naniratsiran'andriamanitra daholo 7 mpanakanto 7 nalaza nirana amin'niratsiran'andriamanitra jereo any fa tsisy tsara ny nahafatisanyireo andriamanitra mampietry izay tiany ahitra ka amin'izao hoe lehibe ny voninahitr'andriamanitra miaino antsika izy te hananitra anao izy tahaka nandratanao izy ainy mananitra antsika tsirairay avy na lavitra be ary le mpitondra tena inona andevasany Elia na lavitra be ary nisany namana mandehana amin'ny tany Israely anao fa sitrana ainy manasitrana anao ainy manimianao arena mananitra anao be voninahitra fa rehefa mahazo an'izay ianao mahaiza kosa manitry tena so izy mihitsy no avy ampietry ianao dia zava-doza ny manjo fa zanak'Andriamanitra ianao tiany ianao ary be voninahitra sady malalana amen. Vavaka isika Andriamanitra rena eo misaotra anao izahay satria asehonao aminay ny voninahitrao nambaranao taminay fa Andriamanitra manandratra ny olona izay tiana ho asandratra ianao tsy amitery izany satria tsy indraindray terenay ianao hanandratra anay Andriamanitra rena eo nambarana taminay fa ny anjaranay dia mangataka aminao mba hanandratanao anay baranao taminay koa fa Andriamanitra mampietry izay tiana ho ahetry ianao mampietry ny miavinavina sy ny manao ratsy satria tsy sitraka aho izany kehitriny Andriamanitra ireto zahay mifona aminao satria tia manandratena izahay matetika izahay manery ianao hanandratra anay ny amin'izay toerana tianay hipetrahanay fona aminao izay Tompo miavinavina ny fonay miavinavina izahay mpanota izahay tsy mandeha amin'izay hanarahanao anay ary tsy indraindray izay Tompo mitadiady aminao satria tiahaka toeranao mifona aminao izay Tompo manoloana izany zavatra rehetrarehetra izany inonay tokoa fa Andriamanitra mpamela heloka ianao sy mamindra fo ianao ka amindra fo sy amela helokay rehefa mahatsaha fa diso miaiky ny fahotana izay anaran Jesosy Kristy Tomponay anandratanay izany vavaka izany amen.
havana malala raiso ampifaliana sy amin'ny fanantenana eo amitsangana ny teny famelan-kelika zay omeny tompotsika. Hoy ny tompo, avy ary ifandahatra isika, na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky somariny izy ka amela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka ny amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Bara amin'ny anaran'ny tompo ry havako, fa voavela ny elikareo midy eran'ny tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavelany elo sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy sainy Jehova elo ary tsy misy fitaka ny fanahy. Amen. Vavaka isika misaotra anao zay ry Andriamanitra ranay, misaoranay anao ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny teny zay nomenao anay afatra ho anay tsirairay avy entinay misaintsaina mamakivaky ny fiainanay ahafahanay mandeha araka ny sitraponao. Vavaka aminao izay ankehitriny amin'ireo izay olona nahazo fahasitranana taminao ka nanome voninahitra anao nanao rakim-pisaorana, eo ireo izay nahita asa ny tady ka nanome an'izany ianao, ary eo koa ireo izay maro na dia tsy tonga ty ary fa nafantatra ny fahasoavanao, nafantatra ny alehiben'ny voninahitrao. Ianao Andriamanitra nisaoranay amin'izany satria Andriamanitra lehibe ianao ary maneho hatrany ny fahasoavana sy ny voninahitrao amin'ny mpanomponao tsirairay avy. Koa iderainay sy ankalazaina ny anaranao ry Andriamanitra rainainy amin'izany rehetra izany. Eo koa izay mivavaka ho an'ny mpitandrina izay amin'ity fiangonana ity, izay mikasa noho ny fianarana sy anambarako ary ampita fahalalana amin'ny olona maneran-tany. Ianao Andriamanitra nomba azy ary ampiterinao hatramin'ny fananao masina hiaraka aminazy ary tantana anazy na manosina amin'ny verina. Apetraka aminao koa ireo izay namanay izay tsy tonga mivavaka amin'ity fiangonana ity noho ny antony maro samihafa. Ianao Andriamanitra mijery an'izy ireny ary toetra hiaraka amin'izy ireo hatrany hatrany. Eo ireo izay manaraka amin'ny tambadrosa serasera maro samihafa ny any velany na eto Madagasikara. Ianao Andriamanitra nangatana hitoetra hatrany amin'izy ireo mba hiorina, mba ahita ny fanandratanao Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy ny kristianina rehetra amin'izao fiangonana izao. Dia ianao Andriamanitra no nahatonga an'izy ireo aty ary ny mba hainony ny afatrao ny teninao ary mba hiorena ny tsirairay avy satria te aneo ny voninahitrao ianao Andriamanitra, te hanandratra ny tsirairay avy amin'ny fiainan'ny tsirairay. Koa apetraka izany aminarinao Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia anaiky sy anambara ny fanekempinoantsika tsika ry havana malala amin'ny alalan'ny fanekempinoana apostolika izay iraisantsika manerana fiangonana zao kristiana manerana izao tontolo izao. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijaly ranapaka amin'ny Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalefina, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to, avy any miaviany tsara mivela sy ny maty, mino ny fanahy masina aho. Fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fiambonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Azo toerana ny fiangonana. Misy ireo avantsika manolotra ny zanany amin'ny sakramentan'ny batisa, vala ame 720 nandinin'ny voalohany sy ny faharoa dia hitsangana manoloana ny alitara masina izy ireo.
tsika ny teny fanorenana azy o sakrameta masina izao ny tompo efa nimenany ny fahefana rehetra nandanitra sy etiany taminy ko mandehana ianareo ataovy mpianatra firena rehetra manao vabatisa azy ho amin'ny nariny ray sy ny zanakary ny fanahy masina sady mampitandrina azy sy mampianatra azy izay rehetra nanodiko anareo ary ino zao mombany reo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao ary ahoriko ny taranako mandimy anao ary anao kosa dia hosanako fa ianao rehetra amin'ny finoanan'i Kristy Jesoa amen. Noho izany ry havana dia misy fanekena ilainareo hovalianareo araka sitrako ny fonareo dia mangataka anareo todika na fiangonana hamaky ny fanekenareo. Dao ary manolotra ny zanakay ho an'Andriamanitra raintsika izahay ekenay ny jona amin'ny teny na amin'ny asa ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky mba hahatonga anay ho fianaran'ny zanakay amin'ny androm-piananay rehetra. Ekenay ny hatateran'ny fiangonana amin'ny zanakay ny fitaizana rehetra araka amin'ny filazantsara tokony atao mba hitombony amin'ny fahalalana izao raisina avy amin'Andriamanitra izao sy anekeny an' Jesosy ho tompo mba hahazoany hery handava ny asan'ny satana rehetra. Vonona ny vavaka ho azy sy hampianatra azy hivavaka ka hampiditra azy ho mpianatra sekolelady izahay. Ekenay ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao ary ezanay ny taona azy ho mpandray fanasan'ny tompo. Ny herin'Andriamanitra no ankinanay hahatanteranay izany. Amen. Mandre anareo Andriamanitra ary matoky azy fa ny heriny dia nitanterahana amin'ny fahalemena. Itsika fiangonana koa dia tombona andraikitra mandrakariva amin'ny olona rehetra kentsika ho an'izany sakrameta masina izany dia isika hitsangana angataka ny fanahy masina. Isika Andriamanitra raitsy toa ty dia tianay tokoa ianao ary ny fitiavanao dia meloma mandrakariva ny fitiavana ianao. Tsaronay zao ny didin' Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenana no menta amin'nanorenana izao sakramentany batisa izao. Koa mitalao aminao izay reo manatre anay aoka ny fananao masina no mehery ny asa tanterahana eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelombelona ny zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantarana ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao amin'ny Kristiana izao. Reto zazatao batisa reto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao ampita fiony zanakao izy ary ampiresy endrika aminy noho ny amin'ny asa ny fananao masina izay mitarika azy isanandro isanandro ho amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao izay tompo fa tanteraka ny faniriny reto ray aman-dreny reto miombonainao amin'ny Jesosy Kristy ny zana ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangona dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambany ny fahasoavanao ka mba mpaharitra azy hatramin'ny farany amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekena ataony teo anatrehanao. Mba ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataon'ny fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonana
ny amin'ny fitiasana ireto sasa ireto. Angatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. Raha mananjatovo anjara soa sarobidy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Raha samy manana tiona hirany aina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Rakotoary Jauna fitiavana koloina. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Randria mitana Arsoa Mira Intsokati. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ony tompo anaka aza matahotra efa nanavitra anao efa niantso ny anaranao ay ianao ento re izazy ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra. Ny antokopira zany antsany foloandara tsy tisoany no an'olitra hira fisaorana ho atsika. Ho anatin'izany hira zany saina hiakatra ty amin'ny alitara ny filohan'ny sampana sikolalady sy ny filohan'ny komity sosialy anomana ny amin'ny fanokanana ny Brown.
fanavozana ny birao sampana sekoly alahady io koa zany a ny fananganany comité social izay sahana na raha social avy miteny hoe social zany tsika tsy resaka olona sahirana fotsiny a fa fiarahamonina zany na hatramin'ny ady madinidinika fifandraisana ho samin'izy ireo anokana ny braon'izy ireo toto ireo isika dia manasa azy ireo zany hiantsony brao mpikambana zany a anokanana azy ireo dahoary dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo a ny sampana sekoly alahady araka izany dia ho atolotra antsika ireo mpikambana vaovao anatin'ny brao izay isahana izany andraikitra izany mandritra ny efataona manaraka mialohan'izany dia mba tianao fisaorana foy izay ho an'ny mpikambana anatin'ny fivorimbe rehetra izay tonga nanatanteraka izany fanavaozana izany a ho an'ny brao-mpiangonana sy ny mpitandrina izay nankatoa ireo anarana nolaniana tamin'izany ary indrindraindrindra miantso ny fiaramiasa avy amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ifanohana aminay mandritra n'izany efataona izany miantso ny fiaramiasa amin'ny mpitandrina sy ny brao-mpiangonana izay efa naneho zany hatramin'izay a fa ho fanamafisana ary indrindra miantso ny fiangonana ray manontolo sy ny ray aman-dreniny mpianatra mba ifanohana aminay bebe kokoa indrindra ianareo ray aman-dreny mba tsy hoe rehefa asiana mitondra zaza na asiana mandovola vidina be ihany ianareo vao ifanerasera fa mba hitanjona izany ao atao a ny fanerasera bebe kokoa sy ifanakalo a amintsika ao anatin'izay fifampitezana ny zanakitsika izay misy 720 ny mpianatra voasoratra anarana 320 ny mpampianatra izany tena ilainay a ny fanohananareo avy hatrany ary dia ho antsoko ireo mpikambana vaovao a ao anatiny ty brao ty ny anankiroa amin'izy ireo dia nanao fialantsiny noho ny adidy tsy azo ialana ny tenako moa zany vola rakotondrazafy andretahina no filoha ireto no mpiaramiasa amiko a ny filoha mpanampy Andriamatoa Ravelonjatovo Njarany Aina ny mpitantsoratra Ramatokely Ando Tina Rajoelson ny mpitahiry vola Ramatoa Randrianarson ary Lakonarindra ny mpitantsoratry ny vola Ramatoa Ramiaramanana Kalina ny tompon'andraikitry ny fitaovana Ramatoa Ramilson Raoby Mantrala ny mpanolotsaina voalohany Andriamatoa Ramanankonenana Tamby ary ny mpanolotsaina faharoa izay namindefa fialantsiny a sady miandraikitra ihany koa ny rantsana taniketsy eo anivon'ny sampana sekoly alahady a dia Ramatoa Rahely Malala Antanirina reto manaraka reto kosa tsy ao anatin'ny mpikambana brao mivantana saingy kosa nolaniana dia ireo mpandimbola anankiroa dia tsy iza fa Andriamatoa Ratovony Irina Mandimson izay nandefa fialantsiny ihany koa ary Ramatoa Randriamananjara Faniry ireo izay tompoko zao dia azafady tompoko mialatsiny ny tompon'andraikitra ara-panahy adiniko ny laza azy teo Ramatoa Tahina Rakotony Ndrainy azafady indrindra dia mandroso ny amin'ny comité social miarabantsika amin'ny anaran'i Jesoa Kristy araky ny lazain'ny ray aman-dreny mitandrana teo a dia voasangana koa ny braon'ny comité social ato amin'ny fitaizana mpanahy ny foloalinda sampana protestante toy izao ireo olona mandrafitra ny brao zany a dia angaviana mba hiakatra ety koa filoha Soary Malala Monique filoha mpanampy miandraikitra manokana ny ara-panahy Ramatoa Rakotozafy Philomène mpiandraikitra ny serasera Ramatoa Ranta Malala Saondra mpitambola Razafy Arimanana Fanilo mpitady soratry ny vola Rabody Vola Stella mpiandraikitra ny fitaovana Feno Isany Irina mpitady soratra Ramatoa Rasoary Lalao Voangy
Mpanolo-tsaina Ravao Arsoa-Hélène sy Ravony Hermanana Josiane. Zay tompo. Ina ary tompoko dia manasa anareo todika aty amin'ny alitara. Ony tompo, efa nanindry mpiambina amin'ny mandanao ary Jerusalemo, ka mandrakarivana androna alina dia tsy mahazo mangina ireny. Eny ianao izay pampahatsiaro an'i Jehova, azo mitsahatra, azo mamela azy tsahatra, mandra-panaona an'i Jerusalemo mafiorina sy hoderena amin'ny tany. Fa tsy nomen'Andriamanitra fanahosa isika fanahy mahery sy fitiavana ary fahonen'ny tena kosa. Amen. Ivavaka isika. Misaoranao izay tompona amin'irety olona reto izay nomenao. Tarika ny sambana sekolalady. Ihany rafiny ara-tsosialy eto amin'ny fiangonanay. Na ny sosialy anatin'ny fiangonana na ny sosialy ivelan'ny fiangonana. Ifandray amin'ireo fiangonana samihafa. Sekolalady ny tompona andraikitra voalohana amin'ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra hanananay olombanona hita amin'ny firenena. Ko amin'ny anaranao nametrahana azy ireo amin'ny toerany. Ko omenao voninahitra izay ao aminao izy ireo satria efa nasandratra ao amin'izany. Manitry tena kosa izy ireo ka mandray zany andraikitra izany. Ka tanterao amin'izy ireo ny tsodranonao. Ny fahasoavan'i Jesu Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray fampiraisina eny amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny aniko mandrakizay. Amen. Itodika any amin'ny fiangonana ireo dia manasa ireo filomboninahitra ny bureau-ny fiangonana ary ny solotena ray isa-tsapana hiaraba azy ireo miaraka amin'ny mpitandrina sy ny vadin'ny mpitandrina. Nanao regenissement de cadre zareo sekolalady fa dia toano mafy zareo fa tano metsimetsy volo daholo izy rehetra. Zala toera tsy mahazo vady amin'izao injara tsy azo. Tsy averiko zonka. Ny manaraka somary fenifeny ihany ny fora milaza an'ity zany a fa dareo hoe mekasy andeha pastera mbola tsy tonga ny visa zany a mbola hitana mbavaka misaotra n'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra rehetra izy no mandahatra fa isaorina koa ireo filomboninahitra eto amin'ny fiangonana izay manolo-tsaina ny mpitandrina trany a ireo tsy manoro voany mihitsy a fa tena manoro matoa mampandroso ny sapela toy izao isika. Ka misy natao hoe disposition intermaire na ahoana moa ny fitondran-draharaha rehefa tsy eo mpitandrina.
izy zany dia tokony apetraka amin'ny ministera, apetraka amin'ny FFPM, apetraka amin'ny FJKM, fobe FFPM sy fobe FJKM, ka ho apetrakatsika amin'ny herinandro. Ary efa niarana tamin'ireo filomboninahitra ireo zarora tao ny mpanoro hevitra. Ka mihaino kely tsika fa zao ny fandaminana zany. Misy aloha natao aumônerie service de misy ny chapelle. Ny aumônerie zany tsy maintsy miaramila ny mandiby an'ny pasteur. Dia soy amintsika efa manana ny FFPM, pastora tombotsoa Gervais zany no misahana ny lafiny miaramila rehetra, aumône militaire ohatrana koa izy. Luterana efa teto amintsika izy nitondra teto mialohany nandevasana azy amin'ny chapelle-na ny samy. Ka ny asa ivelan'ny rehetra miaramila dia ho saminy pasteur Gervais zany tombotsoa zay atolotra ny ministera sy ny foibe FFPM sy FJKM araka ny voalaza teo. Zay ny aumônerie. Ny lafiny fitondram-piangonana indray pastoraly, misy taratasy tsy azon'ny mpitandrina mizadra raso ny avina manko. Misy fotoana zareo tsy mahasolo ny pasteur, fa raha miresaka fanaovana sakrameta, batisa, fampiofanana, aza misalasala fa mahasolo tanteraka ny pasteur ireo. Fa amin'ny taratasy mankany velany, dia izay zany tsy azony sy ny aviny ho antsika sampana mandefa taratasy. Ka mahafalatsika manolotra ny pasteur zanatsika ihany Razaka Arvony Charlot Patricien mangataka anao pasteur mba hiakatra ty anoloana. Raisitsika mitehaka izy misolo amin'ny pasteur amin'ny zavatra rehetra. Zay zany ny fitonam-piangonana amin'ny lafiny pastoraly miaraka amin'ny reto mpitandrina amin'ny zadara. Dia ny manjakandrina efa manana mpitandrina amin'ny zadara samy daholo zany. Pasteur Tahinana mitahiraka tsy eo izy, dia pasteur Mario, pasteur Xavier zokony indrindra amin'ireo. Ny lafiny fitantanana dia mipetraka amin'ny fitantanany birao isika, collégialité zany hitondrahany azy. Ny filoha général Ratefinena Sylvain mba mangataka anao hiakatra tompoko. Dia raha ny filoha mpanampy miaramila ny général Rakotondranina David, ao ve izy tompoko. Sady izy raha teo no filoha manaraka hitondra ny chapelle militaire rehefa miverina ny mpitandrina dia izy mitondra azy zany manangana ny Braun. Dia ny filoha civil ny dokotera Renarson Hery mba mangataka anao iroso etsy anoloana i dokotera Hery. Hoentsika ambavaka reo amin'ny ankatoka fa mambatsiaha fotsiny ny mpitandrina amin'izany rehetra izany. Olona efa fantatsika daholo izy ireo. Eo ianareo dekona olona ny birao sisa rehetra nareo birao sampana zay efa noavoazina raha teo efa mitondra ny andraikitra reo hiara-asa amin'ireo. Ka dia mankasitrika indrindra zany anareo zany amin'ny fiahina amin'ny tsy mampitandrina. Dia ireo rehetrarehetra eo zany dia ireo filoam-poninahitra an'olon-tsaina nareo. Raisitsika mitehaka izy ireo. Mahazo toerana tompo. Iroso amin'izany ankatoka zany isika. Ny ankatoka androany dia antsika rehetra. Dia ho raisitsika ny Filipianina toko faharoa. Tsy nampitsangana ny mpandray isika mpitandrina satria tsy fantatro na ity ny ankatoka ataoko eto aloha alohanandanana fa dia hita eo mitohiny. Tsy mitomany akory pasteur na dia manganoano fa maro zay nitomany tao amin'ny birao ny pasteur zay. Dia Filipianina toko faharoa zay efa nomena amin'ny dekona sy lolona izy io mazava be tsy ho azavain'ny pasteur izy io. Filipianina toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Filipianina toko faharoa andininy faharoa ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Hovakitsika amin'ny tenantsika izy satria andraikitra ho amin'ny tenantsika misoratra ao mihitsy hoe tsy eo kely pasteur, tsy eo aho Paul. Dia misoratra eo koa inona ny tokony atao, aza mimonomonona ho izy tonga dia ataovy miasa mafy hozy izy. Dia hovakitsika amin'aran'ny tompo ary koa amin'izany ry malalako. Tahaka nanekenareo mandrakariva tsy fony mbola teo aminareo ihany fa ankehitriny dia bebe koa aza raha tsy eo miasa mitahotra sy niovotra hatanteraka ny famonjenanareo fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo.
na ny fikasana na ny fanaovana ahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononona, tsy fisalasalana, mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka ianareo. Dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firena meloka sy maditra izay iseho anareo tahaka ny fanazavana eto amin'izao tontolo izao. Mitana mitenin'ny fiainana mba ho hisy reherehoko amin'ny andron'ny Kristy, ka tsy ho nazakazaka foana na ny sasatra foana. Eny, na dia hidina mifanatitra hidina mifanatitra sy fisoroana ny finoanareo aza, dia mifaly ka miara mifaly aminareo. Dia aoka izaho no mampifaly anareo fa miara mifaly aho. Faly aho zany raha mandeha, hoe tsy hoe tena faly fa raha tanteraka reo zany. Tsy manana fifaliana lehibe monotron'izao aho John Deninina ny andrenesako fa mandeha amin'ny fahamarinana ny zanako. Dia ifampitonam-bavaka tsika ry havana, tsy pastery andeha ihany hoentina mbavaka fa reo olona natsangatsika teo reo a hoentina mbavaka. Mahazo tonareo ankizy, tanora, vehivavy, lehilahy hitondram-bavaka tsika entina mbavaka koa ny mpanefana samy tompo. 300 nangatantsika mpitendry dia mandroso zany ankizy, tanora lehibe, vehivavy, lehilahy hivavaka ho amin'izay toe-javatra rehetra izay. Ndao ary ry Jesosy mba tatana. Ivavakasika tompoko, misaotranao zay ry Andriamanitra tompotsy anay io, fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Natanteraka ty volana janoary ity zay izay volana voalohany amin'ity taona 2024 ity. Lehibe tokoa ny fitiavanao anay ary lehibe koa ny voninahitrao nanandratra ity fiangonana ity mba hanehoana ny fanoloranao ny ainao anavotanao sy ho famonjena ho anay fiangonana. Ankehitriny tompo dia nitsangana teto ireo birao vaovao izay tarika indray ny amin'ny asa fanompoana eto amin'ity fiangonana ity ao anatin'ny sampana maro sy ny sampana velona rehetra eto amin'ity fiangonana ity. Maniry izay Jesosy ho tafakambana aminao tokoa izy ireo ary ho tafaray aminao Jesosy Kristy, ary ianao Jesosy Kristy tokoa no velona ao anatiny ary ho hita amirapiratra ny voninahitrao amin'ny fitezana sy ny fanabeazana ary fampandrosoana ny fanjakanao ety an-tany mba ho reharehanay tokoa ianao Jesosy Kristy velona satria ianao no miasa ka tsisy asakana izay rehetra apetraka ao. Dia ankehitriny tompo raha tonga amin'ny fotoana rehetra izay tsy maintsy anirana ny mpitandrina ity fiangonana ity izahay dia Rakoto Zafy Mikael mpitandrina izany andeha nefa hiraka any amin'ny toerana izay efa nanendrenao azy. Dia ianao Jesosy Kristy no hitantana andiana anofananao masina omba azy, anolo-tsaina azy, anome hery, ikarakara ny taratasy rehetra izay mbola eo am-panatanterahana izany. Mahatoky izay Jesosy Kristy satria ianao no efa naniraka azy ary ianao koa no hamita ny zavatra rehetra izay mbola tianao tanterahana amin'izany mpanomponao izany. Dia hitanao nanolorana ireo hitarika sy hitondra indray ity fitandremana izay misy anay ity eto misehatra ny fitezana ny fitazam-panahy ny folo anin-dahy. Tompo malalo, ny olona no miofa fa ianao Jesosy Kristy dia tsy miofa. Mahatoky izay Jesosy fa miasa foana eto amin'ity fiangonana ity ianao ary ny asa rehetra izay efa napetraka ao dia mbola ianao no hitantana sy hahatanteraka izany rehetra izany. Dia manatrefy feno ny fitondrana sy ny fitantanana ary fampandrosoana izany fanjakanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tokoa tompo no ametrahana izany vavaka izany ary faniriana indrindra no hatanterahany filaminana sy ny fifankatsiavana ary ny fiombonanaina ny amin'izany fitondrana mbavaka izany
fampandrosoana ny fiangonanao izany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovana izany vavaka izany. Misaotra ray io. Amen. Somansara eto amin'izao tempolo masonao izao. Misaotra Tompo fa mbola no fitantananao na tonga na eto izao. Zavatra rehetra ataonay eto Tompo tsy hisy lavorary raha tsy noho ny herinao. Tsy ho tanteraka koa izany raha tsy omenao fahasalamana izahay. Ka mivavaka izahay Tompo mba omenao fahasalamana ny tsirairay. Atomboka hatrany amin'ny zazakely, ny lehibe ary ny tompony andraikitra rehetrarehetra. Dia ireo marary koa Tompo, ianao ny anikasitany anazy ireo, ianao ny mahalala izay marary azy ireo, ka ianao ny hanavaka izany. Amin'ny anaranao masina nanaovana izany vavaka izany. Misaotra ray io. Amen. Misaotra sy mideranao say ry Andriamanitra ray zanaka fanamasana. Misaotranao zay satria nomenao famindrapo ka tratry ty andro voalohany amin'ny herinandro ity. Misaotranao zay Tompo no ny fitantananao anay nandritry ny herinandro lasa iny. Midera makalaza manome voninahitra ny anaranao. Ankehitriny zay Tompo dia mivavaka ho an'ireto zoky iray aman-dreninay reto izay andro natokanay eto amin'ity fiangonana ity hitondrana sy hiarabanan'izy ireo na tratra ny taom-baovao. Dia mangataka indrindra aminao zay Jesosy mbola ampitomboinao hatrany ny hery sy tanjaka fahasalamana ho an'izy ireo ahafahan'izy ireo miaina miara-miriry aminao Jesosy Kristy. Ampitombo hatrany Jesosy ny finoan'izy ireo anao. Vavaka koa zay Tompo ho an'ny vizan'ny paster. Ianao Jesosy ny elo lalana ireo tompony andraikitra rehetra mikarakara izany vizahany izany. Ianao koa ny elo lalana sady ny toerana izay andehanana. Ianao Tompo no amery sy tanjaka fahasalamana anazy ahafahany miatrika izay adidy sy fianarana mbola ataony any. Dia apetraka aminao ihany koa Jesosy ny vady aman-janany izay ilozany. Ianao ny Tompo anampy an'izy ireo amin'ny fikarakarana ny ao an-tokantranony. Dia apetraka aminao izay rehetra tafavory eto ampitombo hatrany ny finoana ao anatinay mba andihananay amin'ny fatahorana anao Jesosy Kristy anehoanao ny voninahitra ao aminay. Dia amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Amen. Mbola mangataka olona anankiray isika, tohizantsika ny hira.
voavaka atsika tompoko voavaka zay tompo eo amin'ivon'ny voloalindahy anatin'ny homonery mba hanana tokoa zany miaramila tafika zandary manompanao zany na di miasarotra azy ny raharam-pirenena mijoro hatrany ny tana fahamarinana satria ianao ilay jesosy lalina sy fahamarinana no arahana jesosy tompo ka tafihery rehetrarehetra ireo na tsy eo aza paster Rakotsafy Mikaela ao izy teo lahy tafihery avitan'izany adidina apetraka amin'izany eo koa ny fiangonana sapely militaire rehetra raha Madagasikara indrindra misy eto aminay hanoy an'izany asa zany fa iray ihany rehetrarehetra ary samy hanana satria fanahy mazoto fanahy matanjaka tsy fanahy osa no menao sady fitiavana no mahony tena ny tsirairay aby petraka aminao ny zavatra rehetrarehetra ny anaran'i Kristy Jesosy amen. Misaotra antsika rehetra hiato kelytsika iain'ny vaovaon'ny fiangonana aorian'izay ny rakitra aorian'izay ny fiarahabana ny reo zokiolona. Dia ho aminareo rehetra ny ry-havana fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray Jesosy Kristy tompontsika amen. Toy izao indray ny vaovao ray izao marain'izao avy amin'ny tandrina sy ny birao amin'ny fiangonana mahakasika ny valopy valotsin-dalana izay ho an'ny mpitandrina Dr Rakotsafy Mikaela dia afaka averintsika zany any anatin'ny rakitra raha toa moa ka tsy nahazo ny valopy sika dia afaka ataontsika amina valopy tsotra ihany koa zany. Vaovao avy any amin'ny fitezam-panahy protestanta ho an'ny folo alindahy fiangonana miaramila Ivato komity mifankalazana 570 taona ny arahana ny vavaka Isaia 7:20 ny 5:120 indro izao no efa nametraka vato oziona dia vato voazaha toetra izay voaorona ho fanorenana mafy eo ambany ny fiahin'ny docteur ny révérend docteur Rakotsafy Mikaela Mivady aumônier militaire national ny colonel Randriamampita Nainarinjato Mivady filohan'ny fiangonana dia manasa anareo hiara-iombavaka ho fanokafana 570 taona ny arahan'ny vavaka atao izany ny alahady 4 febroary 2024 amin'ny fitora maraina ao amin'ny fiangonana miaramila section protestanta Ivato. Vaovao avy amin'ny sampana sekoly alahady ampatsiahivina ny mpianatra sy ny mpampianatra rehetra fa miverina anio ariva amin'ny rola tolakandro noho ny fifampiarabana na tratry ny taona. Maria naravana ho an'ny sampana sekoly alahady iray manontolo ny mpampianatra mpianatra dia efa ao anatin'izay ny rantsana taniketsa. Ho an'ireo ankizy izay nanao commandena t-shirt ka mbola tsy naky izany dia angaviana anampina ny tompony andraikitra. Avy amin'ny safify fiadanana dia rahalaza hery aja no atolotra an'Andriamanitra fa vita soamantsara ny fampiarabana na tratry ny taona izay natao tamin'ny alahady teo. Ampatsiahivina ihany koa isika fa alahady faha-efatra anio ka misy ny asa sy fampaherezana. Avy amin'ny fikambanana katekômena ho toto-tsaina ny alahady 12 febroary manomboka amin'ny 2 ora atoandro ny fampiarabana na tratry ny taona vaovao 420 ny fandraisana anjara mpikambana dia 3,000 ariary miampy vary sahazany tsirairay sy zava-pisotro ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Avy amin'ny sampana Dorcas andro anariva amin'ny 3 ora tolakandro ny fampiarabana na tratry ny taona na sampana Dorcas izay nasana ny mpitandrina mivady sy ny biraon'ny fiangonana ary ny renim-pia. Iangaviana isika mpikambana ho tonga amin'ny 2 ora anao ny fandaminana. Avy amin'ny sampana VFL androany no anatanterahana ny fizarana ny solombody akoho ho an'ireo zokiolona eto amin'ny fiangonantsika. Raha tsy eo izy ireo dia afaka alain'ny ankonany izay afaka misolotena azy. Mahakasika ny fankalazana 5 taona ny VFL dia ilazana isika rehetra fa afaka terina ao amin'ny birao mpitandrina na ao amin'ny birao secrétariat ny mahakasika ny fifananana logo na ny hira faneva. Raha andro andavanandro moa dia na ny alarobia na ny zomariva no anaterantsika an'izany ao amin'ny birao mpitandrina. Avy amin'ny sampana mpanazava stily
ampandrenesina ny sampatia manontolo ny kape ny mpiandraikitra ny beazina ny ray aman-dreny fa hembitra amin'ny fotoana manaraka ny fampiaraban'ny vondrona 105 izay nahatratra ny taona vaovao. Izany dia natao noho ny fifandrim-potoana tamin'ny tety-andron'ny faritra avo sy ny fiomanan'ny vondrona tily hiatrika amin'ny fifananana teknika ny 7 febroary ho avy izao. Rakim-pisaorana fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao ary tsy foana ny fahasoavany ato amiko. Korintianina voalohany 5 tapany A. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fanomezany asa sahaza atolotra ho an'ny mpitandrina. Rakim-pisaorana misaorana Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaorana ny ara-masina. Salamo 7:1. Misaotra sy mankasitraka Jesosy noho ny nanafahanao sy nanasitrananao ahy tamin'ny aretim-be izay niainako nandritra ny 2 volana latsaka teo. Matoky ao Jesosy fa ianao irery ihany no tompo sy mpamonjy ahy eo amin'ny fiainako ary mbola apetrako aminao ny fiainako, ny fahasalamako ary indrindra ny fitohizan'ny fianarako. Mangataka vavaka avy amin'ny mpitandrina ho an'ny tanora rehetra. Rakim-pisaorana tononona ho an'ny katekomena sy ny sampana sekoly alahady. Rakim-pisaorana ho fanohizana ny asa fitoriana. Jehovah mpiandry ahy. Salamo 7:20. Inty aho irao aho. Isaia 4:9 tapany B. Atolotra ho an'ny AFF sy ny STK. Dia toy izay indray vaovao iray ry havana voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Ny FFKM dia manana institut. Institut zany manome licence amin'ny économie amin'ny écuménisme. Écuménisme zany efa nokotra master izy atsoatsy ka efa misokatra zany izy io tsara izy io satria momba ny fivavahana écuménisme zany ampianarina io licence homologué ara-dalàna zany izy io. Mampianatra anatin'io mopera, pastera, presbytera, ireo olon-dehibe professora zany amin'ny université mampianatra an'io zany institut zany fianarana momba ny écuménisme dia manome licence sy master izy ireo. Ny olona rehetra mahazo manao daholo fa tsy hoe mpitondra fivavahana ihany. Ny English Worship Service amin'ny FJKM dia manasa antsika indray zareo ao amin'ny ny anaran'ny Andray Soro FJKM dia atao hoe English Talk Andray Soro Christy Fejoro akaikitsika eto 1 febroary amin'ny rora tolakandro asaina koa nantokopihira zany dia asaina koa tsika ombombavaka zany. Dia ny teny faneva amin'io dia hoe Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding, for she is more profitable than silver, and yields better return than gold. Zay zany no teny faneva amin'io dia 1 febroary zany amin'ny roa tolakandro zany ary Andray Soro zany ny anasantsika indray zany zareo. Dia miomana amin'izany koa ny club English ety amintsika zany sao dia mahazo anjara koa zany. Iroso amin'ny rakitra isika zany eo ireo tokopira anafanantsika amin'izany. Efa miomana orian'izay koa zany ny VFL hitarika antsika amin'ny fiarabana ireo zokiolona.
Ajeli Manera Kaliu Saka Harita Ujena Numbeni Mamuni Kusa Kaya Amina Kami Kuwaza Itana Najeli Matamba Jari Iana Ika Bana Zay soratra narina amin'le institut zany afaka maka ny renseignement ao amin'ny pasteur ao zany a edy amin'ny toerana misy azy a toerana tsy mianatra isan'andro akory izy io fa regroupement ka tsy atahorana raha miasa.
mipetraka isika hideroso amin'ny fiarabana sy fanaviziam-boninahitra nireo zokiolona eto amintsika. Manasa ny VFL Vatrantsika hitarika antsika amin'izany. Ao amin'ny fotsivolo no misy ny fahendrena ary ao amin'ny faelavelona no azo pahalalana. Izany ten'Andriamanitra ao amin'ny Joba 2:12 zany no iaraban'ny sampana vondrona fototra laika atsika mpiray taiza eto amin'ny fitaizam-panahy protestanta ao amin'ny Filoalinda, fiangonana miaramila eto Ampahibea amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny tetikasa tety andro ary teti-bolan'ny sampana voalohany amin'ity taona 2024 ity, ny fiarabana sy ny fanolorana vody akoho ho an'ireo ray aman-drenitsika mihoatra ny 70 taona eto amin'ny fiangonana. Isaorana ny tompo fa ny isa 370 izy ireo no voaray anarana tamin'ity taona ity. Misy anankiroa mihoatra ny 70 taona, anakenina 20 hatramin'ny 20 taona, ary 530, 70 hatramin'ny 70 taona. Sitrakay tokoa raha ao izy ireo hijoro ety anoloana handray an'izany solom-body akoho izany. Raha ohatra tsy ao moa izy ireo dia angaviana ny zafiny, zafikeliny, izay solotena fianagaviana handray izany. Mora samy tsisy eo dia ampandrenesiny izy ireo mba haka ny anjarany ao amin'ny Braon sampana VFL. Hotononin izy ireo koa iangaviana ny ray aman-dren'ny filohan'ny fiangonana sy ny ray aman-dren'ny mpitandrina hanolotra izany sy handray tanana azy ireo. Eny ariavana, ireto avy izy ireo. Razana Malala Elizabeth 70 taona. Manaraka azy ao Ramanandray be 70 taona. Manaraka azy ao Ravao Arsoa Charlotte Noeline 70 taona. Manaraka azy ao Rabeson Victor 70 taona. Manaraka Raoel Zaka 70 taona. Manaraka Rakoto Arvelo Fidèle 20 taona. Raoel Zaka iny. Manaraka Ravaoary Madeleine 20 taona. Miomana ihany koa Rasondrina Marceline 20 taona. Manaraka Razafindrasotra Alphonse 70 taona. Manaraka Raivo Malala Oldine 70 taona. Manaraka Ramaria Armanana Joséphine 70 taona.
manaraka Rabe Mananjara Charles 17 taona. Manaraka Ravelo Armanana Perlina 17 taona. Manaraka Rasoary Malala Jeanne Ernestine 17 taona. Manaraka Rasoary Nandrasana Noeline 17 taona. Manaraka Rasolo Hertsimba 17 taona. Manaraka Razafiny Rambavy Juliette 17 taona. Manaraka Soamalala 17 taona. Manaraka Rakotonirina Jean Wilson 17 taona. Manaraka Razafinirina Emily 17 taona. Manaraka Razay Arnoro 17 taona. Manaraka Ravao Arsoa Hélène 17 taona. Manaraka Andriarmanana Pierre 17 taona. Manaraka Rakotzafy 17 taona. Manaraka Razafy Mandroso Mariette 17 taona. Razafiny Ralako Florine 17 taona. Ratovo Tsiferana Rasoanirina Elisabeth 17 taona. Manaraka Mamiary Lalao Rahary Soavina Raymond 17 taona. Manaraka Rasoarvely Denise Marie 17 taona. Manaraka Rajameson Rakoto Maharo 17 taona. Manaraka Randriamamonjy Jules 17 taona. Manaraka Andriamanalinjafy Rasolo 17 taona. Manaraka Razafy Arsoazanahary Clairette 17 taona.
manaraka Rajonas Claude 7 taona. Manaraka Ravelonirina Malala Nory Lalao Razafy Tiaray 7 taona. Manaraka Raboanary Raharinoa Andrianirina Soa 7 taona. Manaraka Radona Arvony Davida 7 taona. Manaraka Rajo Marchand Michel Aimé 7 taona. Manaraka Rahery Malala Iarivo Niaina 7 taona. Manaraka Rafaly Arsoa Lalao Hermine 7 taona. Manaraka Ramavo Arsoa Antra 7 taona. Manaraka Razana Bololona Marie Josette 7 taona. Ny mamarana azy Randrianatoandro Randriampanarivo 7 taona. Zay zany ny fiarabana ho an'ireo zokiolona tamin'ity taona ity dia manome fotoanantsika amin'ny taona 2024 ho an'Andriamanitra rerary ny voninahitra. Ivavaka isika. Misaoranao zay tompony amin'ireo voninahitray, ray aman-dreninay, zokinay, manoro hevitra amin'ny taridalina manome modely tsara atao amin'ny fiangonana, mbola manao sampana ireo mitarika sampana, manoro hevitra mitarika amin'ny zavatra tsara rehetra, ary ataonao mateza izy ireo satria ianao mbola mitana azy ireo ampandroso ny fiangonana miaraka aminay. Koa mivavaka ho azy ireo izay menao fahasalamana iry sy tanjaka, fanotrina amin'ny zanaka manjafy, ary anoro hevitra anay hatrany lava ivelomana. Ka no Andriamanitra anay no isaoranay noho amin'izy ireo satria reherehenay izy ireo. Noho ny anaran'i Kristy irery ihany. Amen. Tongava mivavaka aty amin'ny chapelle anay aty fa aty mahela velona. Hitanareo fa mbola mavitrika tsara izy rehetra. Misy ny asa fampielezana ataon'ny fifoazana rehefa mirava ny fiangonana asaina ianao amin'izany. Hitsangana isika marina ny fotoana. Amen.
terahan'andriamanitra aminao zao tsodrany zao sambatra ny olona izay matahotra an' Jehova inona ny asany tanana izy ho sambatra sady ambinina izy ny vadiny tahaka ny voaloboka mahavokotra anatin'ny tranony ny zanany tahaka ny zanak'oliva ho tahiny izy mandeha ho tahiny izy mitoetra ka ny fahasoavan'i Jesoa Kristy ny fitiavan'andriamanitra ray hitantana anareo naiza naiza lehanareo amen. Kanefa amin'izany rehetra izany dia manotro ny mpandresy isika amin'ny alalan'ny efa tiantsika fa na inona na inona amin'izao zavatra rehetra izao tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Ho an'Andriamanitra ireneny ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy Masina. Mandroso avy hatrany ny fifoazana.